Dia falitafahoana amintsika rehetra indray ry avina malalao amin'ny tompo miarahaba sy manonona ny fahasoavany ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izarana ny tenin'Andriamanitra indray tsika hitondrana ny hafatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka mialohan'ny andrasantsika ny teny arany dia manasana ho hiaraka hivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo am-pitanan'Andriamanitra, angataka ny fanahy fahazavan-tsaina sy fifidianana ary ny fahendrena indrindrandrindra sy ny fahalalana tsara mba ampitombo fahendrena sy fahalalana bebe kokoa antsika hatrany ahaizantsika mandray sy miaina ny tenin'Andriamanitra izay sakafom-panahintsika. Satria izy no efa niteny fa tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka vavan'Andriamanitra koa. Ka dia ho tena sakafo mahavelona sy iainantsika mandritry ny androm-piainantsika rehetra hatrany anie ny tenin'Andriamanitra. Dia manasana ho ara hiaraka iombom-bavaka amiko. Raha io mitsaoka anao indray izay misaotra anao midera sy mankalaza anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokina indray izay tompo malala noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao aminay tsy tapaka ka natratraranay izao andro anio izao indray. Nomenao an'izao fotoana izay izao tompo mba ahafahanay fampizara sy hianatra ny teninao indray. Ka mangataka aminao ary izahay ankehitriny mamindra-fo aminay ianao, mamelany elokay. Sasao hafa-keloka izahay tsirairay avy na izao izay miteny na ny namako izay miaino. Tompo malalo, raha ny fahotanay no isainay dia tsy mendrika isainao dia tsy mendrika izay na dia ny anto sy hanoana ny anaranao azany. Kanefa ianao tompo ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka. Ianao ilay tsy mba manao andolo-po fa mamela heloka hatrany hatrany ianao. Ary izany indrindra no nanirahanao an'i Jesosy Kristy Zanak'i ety ambonin'ny tany mba hanafaka anay amin'izany fahotana izany. Ka matoky ary izay tompo fa efa madio sy hafa-keloka sy hafa-pahotana ankehitriny ka afaka hidera sy hankalaza raha nanome voninahitra ny arananao indray. Dia ho anao ireny ny dera tompo malalo. Ankehitriny tompo raha hitondra ny teninao eto anio dia aoka mba tsy ho izany ho hitan'izy ireo, tsy ho izany ho ren'izy ireo Andriamanitra fa ny herinao, ny teninao, ny enao mihitsy no hitondra ny teny ao am-pon'ny tsirairay avy. Tsy amin'ny herinay nefa tsy amin'ny heriko ary tsy amin'ny herinay no ahaizana izany rehetra izany fa ny fitarihanao Fanahy Masina. Koa manasana ao hatrany izay Fanahy Masina mba hitoetra mandrakariva ety aminay, omeo anay ny fanahinao fahazavan-tsaina, omeo anay ny fanahinao fahalalana, fifidianana, indrindra ny fanahinao fahendrena, ahaizanay mitondra ny teny, ahaizako mitondra ny teny, ahaizanay miaina ny teninao araka ny teninao hoe fanilon'ny tongo, araka ny teninao hoe fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao. Ka dia hamarino aminay ny teninao Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba mivadika, ianao ilay Andriamanitra tsy mba mandainga, Andriamanitra ny tompon'ny fahamarinana ianao Andriamanitra, ary ianao ilay Andriamanitra mpampianatra ambony mpampianatra rehetrarehetra. Koa mampianaranay araka ny fombanao dia mitenena aminay araka ny fombanao tompo fa ny teninao no teny mahavelona. Dia manaiky ary izahay tompo ho ampiasainao amin'ny fitoriana ny teninao dia ho anao rerany ny voninahitra sy ny dera fa izao kosa dia mpanompo tsy mahasoa ihany. Dia misaotra indrindra raha io amin'ny anaran'i Jesosy anaovako izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hoentina amintsika dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Galatiana toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 1:30. Galatiana toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 1:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy
fa isika ry rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Kanefa tahaka tamin'izany andro izany, ilay teraka araka ny nofo dia manenjika ilay araka ny fanahy. Dia tahaka izany koa ankehitriny nefa ahoana no lazaina soratra masina? Roa io andevovavy io sy ny zanalahy, fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Ary amin'izany rahalahy, tsy zanaky andevo izy vavy intony isika, fa zanaky ny tsy andevo. Amen. Araka izany ten'Andriamanitra izany ry havana, dia Paul izany eto no manambara ny hoe tsy zanaky ny andevo vavy intony isika, fa zanaky ny fa efa norohana ny zanaky ny tsy andevo. Izany hoe ty ten'Andriamanitra ity zany dia mifantoka bebe kokoa amin'ilay any amin'ny Genesis 1:20. Izany hoe rehefa momby Sara nandritra ny 90 taona, nandritra ny fotoana nanambadiana ny Isaka, efa 90 taona izy no tanteran'Andriamanitra taminy ny teny fikasana. Ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra dia hoe ho ataon'Andriamanitra ho firenena maro taranak'i Abrahama. Dia tsy naharitra n'izay zavatra izay zany Sara sy Abrahama, satria hoe efa 90 taona izy nefa mbola tsy niteraka fona ihany. Dia nasainy Sara nanambady ny Agara izay andevo vaviny tao i Abrahama dia niteraka. Dia rehefa niteraka tamin'ny Abrahama i Agara, tonga teo zay zany vao tonga ny fotoana nanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana tamin'ny Sara, dia nananaky Sara dia niteraka ny Isaka. Rehefa niteraka ny Isaka nefa ny Sara dia ohatrany hoe nanaovy ohatrany hoe nomehezany zanaky Agara zany tamin'izay fotoana izay, hoe nomehezany zanaky ilay andevo vavy zany izy teo, zanaky Abrahama. Zanaky Sara dia ohatrany nalahelo be Sara zany ohatrany hoe ianao zany amintsika maha-olombelona dia raha ohatra hoe misy zavatra hafahafa, ohatrany hoe misy zavatra hoe tsy araka ny eritreretintsika zany, dia le miome zany, ohatrany hoe miome maneso zany le izy. Tsy hay izay tena tao am-pon'le zanaky Agara tamin'izay fotoana izay zany dia nalahelo be Sara tamin'izay fotoana izay, dia niteny tamin'ny Abrahama hoe roa hiala eto io zaza io sy ny reniny. Dia somary nalahelo kely ihany i Abrahama tamin'izay fotoana izay raha nitenen'ny Sara an'izay hoe roana, satria tsy hoe no ile reniny no nampahelo Abrahama fa le zaza. Dia nefa tenan'Andriamanitra moa i Abrahama hoe aza malahelo ny amin'ny zaza sy ny reniny ianao izay natao, fa tsy ho ataoko tsinitsiny izy rehefa mbola ho ataoko firenena ihany izy fa arao fotsiny aloha ny tenin'ny Sara. Dia narahany Abrahama zany izay ten'Andriamanitra izay ny amin'ny Sara, ny tenin'ny Sara taminy dia ndroasiny nalefany nandeha zany Sara sy i Agara sy le zanany. Dia Isaka zany le napetrak'Andriamanitra hoe teny fikasana, ka itsika zany dia taranak'i Abrahama avy amin'ny Isaka, satria Isaka teny fikasan'Andriamanitra. Dia eo indrindra le miteny soratra masina ato amin'ny Galatiana hoe amin'izany rahalahy dia tsy zanaky andevo vavy intsony isika, fa zanaky ny tsy andevo. Ary ery ambony ery fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Izany hoe tsika zanaky ny teny fikasana izany dia izao hoe tany am-boalohany raha ohatra ka nanoty Damaseva dia voaheloka ny olombelona, voaheloka ho faty, izany hoe tsy ho maty ara-nofo fa maty ara-panahy, satria nandika ny tentan'Andriamanitra, tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia toraka izany koa tsika ankehitriny rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia manota dia tanteraka amintsika ilay fahafatesany ara-panahy. Efa nandefa ny Jesosy Kristy nefa izy nanafaka antsika tamin'izany fahafatesana izany, nanafaka antsika izany fanandevozany nota izany, satria lasa nanandevo antsika tanteraka ilay fahotana, lasa tena andevo amin'ny fahotana isika, ka izay indrindra no
naniran'Andriamanitra ny Jesoa mba hanafaka antsika amin'izany fahotana izany. Koa ankehitriny raha lahy sy raha vavy sy raha damalala ao amin'ny tompo dia mifalia mandrakariva isika. Aoka hifaly isika fa efa tsy zanaky ny andevo vavy intsony isika fa zanaky ny teny fikasana, satria efa tenin'Andriamanitra izany hoe aniraka ny zanako hanafaka anareo koa mibebay anareo. Tamin'ny Jaona mpanao batisa voany nandeha hialoha lalana an' Jesoa ao amin'ny marika toko 1 misy izay hoe naniraka fidy olona Andriamanitra hialoha lalana an' Jesoa hitory ny teniny. Ka rehefa nitory Jaona mpanao batisa tamin'izany fotoana izany dia ny fibebahana no nitory ny voalohany, mibebay anareo ary minono filazantsara. Ka ankehitriny dia manasa anao ary havana mibebà, mialana ny fahotana rehetra dia miraiso ny filazantsara. Mamaky baiboly fa ahoana ahitantsika ny teny fiainana, ahoana ahitantsika ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra izay efa napetrany tamintsika, satria tsika tsy zanaky ny andevo vavy intsony, efa tsy andevo intsony tsika fa efa afaka, efa nafahan'i Jesoa, efa nentiny teo amin'ny ambony hazo fijaliana ny fahotantsika. Koa raiso ary izany fanafahana izany meteza ho diovin'ilay rano Jesoa na latsany teo ambony hazo fijaliana dia tsy ho andevo intsony ianao, fa tsy misy mahafaka antsika ao anatin'izany fahotana izany ihany raha tsy ndrahan'i Jesoa, raha tsy Jesoa rery ihany. Koa meteza ho amasiny, meteza ho dioviny dia hanafaka anao amin'ny fanandevozany fahotana izy, dia tsy ho zanaky ny andevo intsony. Fa raha mbola mifikotra amin'ny fahotantsika isika, mifikotra amin'ny filanso tontolo izao isika, indrindra mifikotra amin'ny fiainantsika ara-nofo izay mbola maha isika, aoka mba ho levontsika, aoka mba hialantsika tanteraka mihitsy maha isika izay mbola miaina ao anatin'ny nofo, miaina ao anatin'ny fahotana tanteraka, fa reseo ny filany nofo araka ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hantanteraka ny filany nofo isika. Meteza ho ampiasay hiasan'ny fanahin'Andriamanitra izay nalefanao antsika, izay efa nomeny antsika maimaim-poana, dia ho afaka tokoa isika. Dia ankehitriny arany dia mametraka fanontaniana aminao hoe vonona ve ianao nandray ny tenin'Andriamanitra, vonona ve ianao ny anaiky hiasan'ny fanahy masina, satria raha ohatra ka tena manaiky ianao, vonona ve ianao ny olon'afaka fa tsy ho andevo intsony. Ka raha manaiky ianao fa tena olon'afaka tsy andevo intsony fa zanaky ny teny fikasana marina, dia raiso i Jesoa. Ekeo ny teniny. Meteza mamaky baiboly isan'andro, meteza miaino ny tory-tenin'Andriamanitra izay mahasoa, izay sakafo mahavelona ny fanahitsika sy ny fiainantsika. Fa raha manana fotoana isika ohatra hoe mihainoana hirahira dia mihaino teny hira masina, mihaino hira evangelika, fa ireny dia efa tenin'Andriamanitra, ireny dia hanafaka antsika amin'izany. Satria raha izaho manokana ary havana dia tsapako hoe tena mbola tsy nanana fotoana tamin'izany fotoana izany, hoe tsy nanana fotoana fa tena izany izany hoe kamo namaky baiboly tamin'izany fotoana izany. Fa ny fihainoko hira ara-pilazantsara io ohatry ny manentana be ny foko ary indray rehefa maheno hira ilay mitory ny famonjenana ataon'i Jesoa teo ambony fijaliana sy ohatran'izany ireny dia latsaka ny ranomasoko hoe tena izato kotra ve. Dia tena izato kotra ve ny namozan'ny ainy teo ambony fijaliana, tena hoe toritory ny fo sy ny fanahy. Dia hanomboka teo ny nahitako an'izany hoe fifohazana ara-panahy teo amin'ny fiainako izany, nahaizako naharesy lahatra na tamin'ny hoe ndeha hanaradian'i Jesoa. Dia ankehitriny tena hoe manana hetaheta be tanteraka amin'izany hoe hitory tenin'Andriamanitra, hanaradian'i Jesoa tanteraka, n'aiza misy anazy, ninona hitondrany anahy, dia manaiky ianao atao ny fitaovana, satria efa tsy zanaky ny andevo intsony fa efa zanaky ny teny fikasana. Dia mirary anao arany
mba aharitra amin'ny farany satria isika rehetra zao dia minoko sy azo koa antoka efa ao anatin'izany efa tsy andevo intsony isika fa efa olona afaka koa dia marary antsika rehetra mba samy aharitra ao amin'izany ny fanahin'Andriamanitra ny ampitombo bebe kokoa ny fahalalana izay fananantsika ny fahindrena izay ao anatintsika dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia marary antsika rehetra mba aharitra amin'ny farany amin'ny fanompoana sy fanatanterana ny asan'Andriamanitra mandra-pitonga ny Jesoa eny amin'ny raha lanitra izay hitsenantsika sy izay andraisana antsika sy hitsenantsika anazy dia mirary tontolo andro sambatra ho antsika rehetra tsirairay avy koa. Amen. Dia misaotra iray eo tamin'izao fotoana izay nomenao anay izao. Tsy takatry ny saina tokoa ny fahalehibiazanao sy ny herinao koa mitoera mandrakariva ety anatinay ianao Fanahy Masina mba ahaizanay miaina ny teny izay omenao anay isan'andro, ny teny izay vakiana isan'andro, ny hira izay nonay isan'andro Andriamanitra dia tena hoaka mba tena hoe anaitra anay raha ohatra ka misy ny fiemorana, raha misy ny fahanginana ara-panahy Andriamanitra hoe tsy lopolopy ny finoanay ny fanatarana ny asanao Andriamanitra dia kasio manokana izay tsirairay avy izay ao anatin'izany dia ho tena Zanak'i ho teny fikasana marina izay Andriamanitra fa tsy ho andevo intsony ho afaka amin'ny fahotana izay nanandevo anay izay dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany Jesosy amin'ny anaran'ny Ray Malalanay eo misaotra Fanahy Masina. Amen. Siamo